Alléluia. Tsara ny tompo a. Amen. Sotrany amin'ny fanatrehany a. On remercie le Seigneur pour sa présence. Misaotra ny amin'ny ataoko hoe famandin'Andriamanitra atsika. Et on remercie aussi pour la visite, sa visite. Satria izay ny antony ahatongavatsika eto androany. Parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Ary mino hoe zany koa ny zavatra ao anatintsika tsiraray avy. Et je crois que c'est aussi ce que nous ressentons à l'intérieur. Satria raha tonga eto isika Parce que si nous venons ici, mety amin'ny fahazarana fotsiny a dans l'habitude, dia tsy zavatra afaka ataon'Andriamanitra. alors Dieu ne peut rien faire. Tsy afaka hikasika antsika ny tompo a Le Seigneur ne pourra pas nous toucher rehefa tsy misokatra ny fotsika ho azy. si notre cœur n'est pas ouvert à lui. Azay foana no anentanana antsika tsiraray avy. Et c'est à cela qu'on nous invite, qu'on nous exhorte, Mba hanokatra ny fotsika, d'ouvrir notre cœur, hanokatra ny fotsika na amin'ny teny kely fotsiny ary a izay ampitan'Andriamanitra. d'ouvrir notre cœur ne serait-ce qu'à une parole qu'il nous transmet. Mino fa hatramin'ny fiatombohan'ny fotoana Et j'espère que depuis le début de la réunion, dia efa nandray zavatra sady ianao. tu as déjà reçu quelque chose de... Efa niteny tamintsika Andriamanitra. Dieu nous a déjà parlé, Aoka tsy niavitsika zany raha lasa anabavy. mais qu'on ne prenne pas cela à la légère, frères et sœurs, Satria ny fotoana rehetrarehetra izay omen'Andriamanitra antsika parce que tous les moments que Dieu nous accorde, mety omeny tompo adiny roa eto isika. peut-être que Dieu nous accorde 2 heures ici, Dia manahoana nefa tsika manoloana an'izany rehetrarehetra izany. mais comment nous sommes face à cela? Mamelan'Andriamanitra hiasa ao anatintsika ve isika? Est-ce qu'on permet à Dieu de faire son œuvre en nous? Mamelan'Andriamanitra hiteny amintsika ve isika? Est-ce qu'on permet à Dieu de parler en nous? De nous Misy parler? sao dia misy avonavona ao anatintsika ao. Est-ce qu'il n'y a pas un orgueil en nous? Fa raha lasy anabavy, Mes frères et sœurs, za manokana raha tonga eto amin'ity toerana ity a moi personnellement, si je viens dans cet endroit, dia efa miomana ty anatiko aty. à l'intérieur, je me prépare, à l'intérieur de moi. Jesosy eo, Jésus, tena mila ny teninao androany. j'ai vraiment besoin de ta parole Tena aujourd'hui. mila nikasika ao androany. J'ai besoin que tu me touches aujourd'hui. Mila ny anao miteny amiko amin'ity fotoana androany ity. Mila anao miteny amiko amin'ity fotoana J'ai androany. besoin que tu me parles aujourd'hui, pendant ce moment. Satria raha lasy anabavy matoa Andriamanitra mbola manokatra an'izao fotoana izao a. Parce que, frères et sœurs, si Dieu accorde, ouvre ce moment pour nous, Avelany tonga eto ianao. il permet que tu viennes ici, Avelany mandre ny teniny ianao ny zavatra rehetra izay ataon'Andriamanitra ao anatin'izao fotoana izao. il permet que tu entends sa parole et tout ce qu'il fait pendant ce moment. Dia zavatra ataon'Andriamanitra izany Et Dieu fait tout cela mba hanovana antsika tsikelikely hatrany hatrany. pour nous transformer davantage. Kanefa raha lasy anabavy fa raha tonga eto isika, Mais frères et sœurs, si nous venons ici, nefa tsy misy zavatra afaka raisitsika koa avy amin'Andriamanitra, mais il n'y a rien que nous recevons. dia fantatra hoe hijanona foana amina eo amin'ny mahatsika atsika eo foana itsika rehefa avy eo. Alors je sais que nous allons rester dans le même état. Kanefa tsika manompo Andriamanitra Et pourtant, nous servons un Dieu, izay tena afaka ny hanova ny amintsika rehetrarehetra. le Dieu qui peut changer tout en nous. Amen. Mino an'izany ve tsika raha lasy anabavy? Est-ce que nous croyons en cela, frères et sœurs? Hain'Andriamanitra ny manova ny toe-potsika. Dieu peut changer notre état de cœur. Andriamanitra afaka manova ny momba antsika rehetrarehetra. Dieu peut nous transformer entièrement. Kanefa raha lasy anabavy a Mais pourtant, frères et sœurs, noho ny tsy fahalalana, noho ny tsy fahalalana, par manque de connaissance, par ignorance, dia indraindray tsika tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra parfois nous venons dans la présence de Dieu dia
dia indraindray tsy tsapatsika kory hoe tena eto anie ilay fanatrehan'Andriamanitra. Et parfois, nous ne ressentons même pas que la présence de Dieu est là. Fa tena fahasoavana anie ka lasy anabavy. Mais c'est une vraie grâce, frères et sœurs. Fantatsika hoe tany amin'ny testamenta taloha Nous savons que dans l'Ancien Testament, tena misy mpisokony eo fa ny olona tsy afaka miditra ao amin'ny efitra masina indrindra zany. il y a un sacrifice, mais ce n'est pas tout le monde qui peut accéder au lieu saint. Kanefa amin'izao fanetrena vaovao izao Mais sous la nouvelle alliance, afaka miditra ao isika. nous pouvons entrer. Tsy mila misy mpanelanelana intsony. Il n'y a plus d'intermédiaire. Tsy misy mpanelanelana. Il n'y a pas d'intermédiaire. Raha lasa nabavy tena fotoana zao tena mila isisifatsika ao amin'Andriamanitra. Frères et sœurs, c'est le moment de rentrer dans la présence de Dieu. Amen. 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 Ninona ny zavatra mety nanavesasanao tany ivelany tany? Peu importe peu importe ce qui t'a accablé à l'extérieur, Fa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ity androandroany mais ity. aujourd'hui, je suis dans la présence de Dieu. Azontsika tsara hoe fanatrehan'Andriamanitra. Est-ce que nous comprenons? C'est la présence de Dieu. Andriamanitra ane tany amin'ny fiandrianany any no midina manatrika antsika eto amin'izao fotoana izao. Mais Dieu sur son trône, il descend en ce moment et il est là, il est présent. Amen. Amen. Noho iza, noho isika sy ianao izay manatry ny eto androany. À cause de toi et moi qui sommes là aujourd'hui. Amen. Raha lasa nabavy tena andao hanagagoatra e. Frères et sœurs, allons profiter. Hanagagoatra izay fotoana rehetrarehetra. Isak'alahady ny tompo dia mitondra antsika eto. Profiter de chaque moment. Chaque dimanche, le Seigneur nous conduit ici. Mety misy anatrano zao mety marary izy tsy afaka manatrika fotoana ohatran'izao. Peut-être qu'il y en a qui sont malades à la maison, qui ne peuvent pas venir ici. Fa izao sy ianao, Mais toi et moi, eto isika androany. nous sommes ici aujourd'hui. Amen. Amen. Noho ny fahasoavany zany rehetrarehetra izany. Et tout cela par sa grâce. Tsy noho ny mety hoe asan'ilay mpanompon'Andriamanitra ety aloha ny hanovanao. Ce n'est pas l'œuvre du serviteur de Dieu qui va te changer. Fa va te Andriamanitra faire mihitsy ny transformer. tena te hikasika anao amin'ity fotoanandroany ity. Mais c'est Dieu qui veut te toucher aujourd'hui. Andriamanitra mihitsy ny tena te hiasa ao anatintsika tsiraray avy. C'est Dieu qui veut œuvrer en chacun de nous. Andriamanitra mihitsy ny tena mbola te hampafantatra azy. Hampafantaran'Andriamanitra amintsika tsiraray avy. C'est Dieu qui veut se révéler à nous encore davantage. Amen. Amen. Mety tonga eto isika tonga eto foana. Peut-être que nous venons toujours ici. Fa manahoana isika raha lasy anabavy. Mais comment nous sommes, frères et sœurs? Efa andalam-piovana ve isika? Est-ce que nous sommes dans le chemin de la transformation? Amen. Ka zay ilay fiainana maha-kristianina. Mais c'est ça la vie chrétienne, la vie en tant que chrétien. Tena fiovatsika tsikelikely isan'andro, 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 isan'andro. C'est notre transformation chaque jour. Alléluia. Alléluia. Dia mbola manome fahasoavana ny tompo androany. Et Dieu nous fait grâce encore aujourd'hui. Ndao maka ny tenin'Andriamanitra isika Allons lire la parole de Dieu ao amin'ny bokin'ny Romanina toko 10. dans Romains chapitre 10, Romanina toko 10 a. Ny andiny voalohany a ka hatramin'ny faharoa, fahatelo. au verset 1er au verset 3. Mino fiainam-pelantananao ny baiboly amin'izao fotoana izao a. J'espère que la Bible est entre tes mains aujourd'hui. Satria zava-dehibe na ahafahantsika manana mahita ary mila ananantsika ny tenin'Andriamanitra. Parce que c'est important pour nous de connaître la parole de Dieu. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Tsy hoe andry rehefa alahady ohatr'izao tsika vao andre ny tenin'Andriamanitra. Nous n'allons pas attendre un dimanche pour entendre et recevoir la parole de Dieu. Fa isan'andro isika tena mila mandinika ny tenin'Andriamanitra. Mais tous les jours, nous avons besoin de plonger nos regards dans la parole de Dieu. Mino aho fa resy lahatra ny amin'izany ianao ny amin'izany teneniko zany. J'espère que tu es convaincu de cela, Satria zahay tokoa zanak'Andriamanitra atsika. parce que c'est à cela que nous sommes des enfants de Dieu. Satria raha iandry isaky ny alahady ianao Parce que si tu n'attends que les dimanches, dia mino hoe tsy afaka hafantatra bebe koa an'Andriamanitra ianao. alors je sais que tu ne pourras pas connaître davantage Dieu. Tsy hoe hafantatra an'Andriamanitra amin'ny saitsika.
Ce n'est pas le connaître par notre propre intelligence, fa le Andriamanitra manambara ary milaza ny aminy amintsika isan'andro isan'andro. mais ce Dieu qui nous révèle, Qui se révèle à nous. qui se révèle à nous tous les jours. Amen. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Romanina toko 10 andiny voalohany faharoa fahatelo ry rahalahy ny rin'ny foko sy ny angatahako amin'Andriamanitra ho an'ny reny izy dia famonjena. Miresaka momba ny jiosy izy eto. Fa vavolombelona reny ao fa mazoto an'Andriamanitra izy saingy tsy araky ny fahalalana. Fa satria tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy ka nitady hanamarina ny tenany dia tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage, ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne sont donc pas soumis à la justice de Dieu. Amen. 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 Ozy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe mazoto an'Andriamanitra izy. Selon la parole de Dieu, ils ont du zèle pour Dieu. Mazoto an'Andriamanitra izy mety tonga mamonjy fitoam-bavaka foana izy. Ils ont du zèle pour Dieu. Peut-être qu'ils viennent toujours dans les réunions de prière, dans les réunions. Eto ny tenin'Andriamanitra dia milaza. Ici, la parole de Dieu nous Dia milaza parle. momba ny jiosy izy. Il parle des Israélites. I Paul dia milaza ary manambara Paul a dit, fa tena nirinin'ny fon'ny Paolo azy ireo dia famonjeny ho voavonjy koa izy ireo. c'est le vœu de son cœur qu'ils soient sauvés. Dia izay koa ny tena ao am-pon'Andriamanitra mba hamonjena antsika tsirairay. Izay koa ny antony atongavantsika eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa tahaka an'izao. Et c'est aussi ce qu'il y a dans le cœur de Dieu à chaque fois que nous venons dans ces moments, dans ces réunions. Fa hoy Paolo amin'ny diny faharoa efa vavolombelona ireny izy fa mazoto an'Andriamanitra izy saingy tsy araky ny fahalalana. Mais au verset 2, Paul a dit, je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Androany zavatra napetraky ny tompo aty anaty dia tena mila mitomba amin'ny fahalalan'Andriamanitra isika rahalahy sy anabavy. Aujourd'hui, ce que Dieu a déposé dans mon cœur, c'est que nous avons besoin de grandir dans la connaissance. Amen. 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 Mila mitomba amin'ny fahalalan'Andriamanitra isika. Dia mety hiteny ianao hoe ny tenin'Andriamanitra ny milaza fa ny fahalalana dia mampiebliebo e. Mais nous avons besoin de grandir dans la connaissance. Mais peut-être que tu dis que la parole de Dieu dit que la connaissance nous rend orgueilleux. Ary marina tokoa zany. Oui, c'est vrai. Be da be ny olona mety halala ny tenin'Andriamanitra amin'ny sainy fotsiny adrandray izy makany mandeha mianatra baiboly mihitsy hoe ahafantatra fotsiny hoe zao ny zavatra an'Andriamanitra, zao ny lazain'Andriamanitra, zao ny Andriamanitra. Il y en a beaucoup qui veulent connaître et vont faire des études bibliques. Et pour connaître, voici ce que Dieu dit, voici ce que Dieu a écrit, etc. Fa mibara ny tenin'Andriamanitra ary Paolo milaza an'izany mazoto an'Andriamanitra izy fa tsy ampy fahalalana ozy izy. Mais la parole de Dieu dit, et Paul a dit, ils ont du zèle pour Dieu, mais ils manquent de connaissance, pas conformément à la vraie connaissance. Ny tanjon'Andriamanitra rahalahy sy anabavy. Le but de Dieu, frères et sœurs, Ary ny tanjon'Andriamanitra ho asy anao. le but de Dieu pour toi et pour moi, Ny ahafantarantsika azy. c'est que nous le connaissons Dia rehefa tonga eo amin'ny fanatrehana isika. et quand nous venons dans sa présence Ary rehefa fantatsika izy et lorsque nous le connaissons, dia afaka hidera azy isika. alors nous pourrons le louer, Afaka toky azy isika. nous pourrons lui faire confiance, Afaka ino azy isika. nous pourrions l'entendre. Amen. Amen. Zay le Andriamanitra zay tena hoe fantatsika. C'est ça le Dieu que nous connaissons. Zay nambarany tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko 7. Et Filazantsara ny Jaona toko 7 andiny fahatelo. Et c'est ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao zay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy zay efa nirainao. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Zay ozy izy ny fiainana mandrakizay. La vie éternelle, c'est ça, la vie éternelle. Ny fiainana mandrakizay zany dia mahafantatra an'Andriamanitra. Donc, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, Mahafantatra an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy connaître Dieu et Jésus-Christ zay efa nirahan'Andriamanitra. que Dieu a envoyé.
Halleluia. Alléluia. Ny tanitsika tsara iavy dia inona andovan'izany fiainana mandrakizay izany. Et notre but à chacun de nous, c'est d'hériter, c'est d'hériter la vie éternelle. Galasana-bavy tena zava-dehibe nafahantsika tena mahafantatra. Frères et sœurs, c'est très important pour nous de connaître Mahafantatra ilay Andriamanitra izay tompontsika. ce Dieu que nous servons. Ahoana moa nahafahantsika manolotra ny amintsika raha tsy fantatsika ilay Andriamanitra izay tompontsika. Comment nous pourrions nous donner, si nous ne connaissons pas le Dieu que nous servons, Amen. donner notre vie si nous ne connaissons pas le Dieu. Satria amin'ny alalan'ny ahafantarantsika azy ny ahafahantsika. Parce que c'est à travers notre connaissance à lui que nous manolotra ny antsika. que nous pourrons nous donner nous-mêmes. Amen. Amen. Ary haintsika ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny boky Hosea 4:1 hoe rindra ny anoloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana ozy izy. Et comme il est écrit dans Osée, mon peuple est détruit par manque, périt par manque de connaissance. Tena zay tokoa raha lasana-bavy anany oloko. Oui, frères et sœurs, c'est la réalité. Le peuple périt Par manque de connaissance. par manque de connaissance. Firifiry ny olona tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Il y en a combien qui viennent devant la présence de Dieu, Fa tsy mahatsapa na inona na inona. mais ils ne ressentent rien du tout. Sotra ny tompony amin'ny zavatra efa nambarany tompo tamin'ny alalan-dralatsoritra eo. Fa tena zay mihitsy ny zavatra tsapan'ny fanahin'Andriamanitra, tsapan'ny fanahy amin'izao fotoana izao. Nous remercions à ce que le Seigneur a révélé dans le cœur du frère Thury qu'il nous a dit tout à l'heure, parce que c'est ce que l'Esprit nous dit en ce moment même. Fa manahoana isika? Comment nous sommes? Manahoana isika rehefa tonga eo amin'ny fanatrehany? Comment nous sommes lorsque nous sommes dans sa présence? Tena ao tsara ve tsika, tena tafiditra tsara ve isika? Est-ce que nous sommes vraiment, nous ressentons vraiment sa présence? Ary zay ka lasana-bavy ny tena mily tombotsika amin'izay fahalalana an'Andriamanitra izay. Et c'est à cela que nous avons besoin de grandir dans la connaissance, dans sa connaissance, dans la connaissance de Dieu. Satria marina be ny ambara amin'ny Hosea. Parce que ce qui est écrit dans Osée est vrai. Tena rindrana. Le peuple périt par manque de connaissance. Rindrana. Périt par manque de connaissance. Amen. Amen. Mino fa ao am-ponao ny ahafantatra azy ary ngetaeta zay alalan'Andriamanitra misimisy kokoa hatrany hatrany. J'espère que il y a cette soif dans ton cœur pour connaître Dieu davantage. Ao amin'ny Filipianina 3:10 dia i Paul milaza. Dans Philippiens chapitre 3 verset 10. Ary aoka tena zany no etaeta ao anatintsika kalasiana-bavy. Et que ce soit un désir et une soif en nous, frères et sœurs. Filipianina 3:10 no tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. I Paul no milaza azy, eny mba fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty ozy izy, ary ny fombonana amin'ny fijaliany ka ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany raha mba misy atratrarako ny fitsanganany amin'ny maty. 14. Voici ce que Paul a dit. Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Alléluia. Alléluia. Mba fantatro izy ozy izy sy ny fitsanganany Je le connaîtrai. Tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany ka ampitoviana. La puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui. Fa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao mila mitandrina isika satria be da be ny olona zay te hianatra an'Andriamanitra amin'ny sainy fotsiny. Mais la réalité, en ce moment, nous avons besoin de faire attention parce qu'il y en a beaucoup qui veulent connaître juste par l'intelligence. Ny fahafantarany sainy mameno lohany fotsiny tenin'Andriamanitra. La parole de Dieu remplisse leur connaissance. Aty zay nefa ny tena hitarihan'Andriamanitra atsika androandry. Pardon? Zay nefa ny antony hitarihan'Andriamanitra atsika androandry. Mais ce n'est pas à cela que Dieu nous conduit aujourd'hui. Amen. Tsy ilay fahalalan'olombelona. Ce n'est pas la connaissance humaine. Fa mangataka tsika ny fanamasin'Andriamanitra. Mais nous demandons au Saint-Esprit de Dieu Mba tena hanambara tokoa azy amintsika. de nous le révéler à nous. Amen. 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 Mino fa etaeta ao anatsika zany raha lasana-bavy. J'espère que c'est une soif en nous, frères et sœurs. Satria amin'ny alalan'izany nahafahantsika
tena hoe mety mamotsitra zavatra be da be. Parce que c'est à travers cela que nous pourrions relâcher beaucoup de choses. Nous Afatsika dépouiller de tena beaucoup de choses. tena manolotra ny amintsika ho an'Andriamanitra hatrany hatrany. Afin que nous puissions donner notre vie à Dieu. Amen. Satria zay ny tanjon'Andriamanitra. Parce que c'est le but de Dieu. Zay ny planin'Andriamanitra. C'est le plan de Dieu. Zay ny fihevitr'Andriamanitra. Ce sont les pensées de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Satria raha tsy zany dia inona moa ny ahatonga antsika amin'ity toerana ity ka lahy sy anabavy. Autrement, pourquoi nous venons dans ce lieu, frères et sœurs? C'est- C'est pas cela. Satria isaky ny fotoana rehetrarehetra Andriamanitra dia manambara foana izy. Parce qu'à chaque moment, Dieu parle. Amen. Amen. Miteny foana Andriamanitra. Il parle toujours. Miteny amiko foana Andriamanitra. Il me parle toujours. Vao tamin'ny lahady Andriamanitra no niteny tamiko. Dimanche dernier, il m'a parlé. Androany Andriamanitra mbola hiteny aminao indray. Et aujourd'hui, Dieu veut te parler encore. Dia mbola hiteny indray Andriamanitra amin'ny lahady manaraka. Et il va encore parler dimanche prochain. Fa manahoana isika manoloana an'izany. Mais comment nous sommes vis-à-vis de cela? Mijory ao anatrehan'izany teny zany a manahoana. Si je me tiens devant la parole de Dieu, comment je suis? Mon état? Mandinika ny tenako aho dia mandinika ny amintsika tsirara iavaka lahy sy Je anabavy. m'examine et chacun de nous, nous nous examinons. Alléluia. Alléluia. Lahy sy anabavy. Frères et sœurs, Inona moa ny vokatry ny mety tsy fahalalantsika an'Andriamanitra? quelle est la conséquence de notre ignorance de Dieu, notre manque de connaissance? Ny tena marina tsika dia novonjen'Andriamanitra mba tena hahalala azy misimisy kokoa hatrany En hatrany. vérité, Dieu nous a sauvés pour que nous puissions le connaître davantage. Ary ny ahafantarantsika an'Andriamanitra ho tsy ampy fotsiny ny alahady tahaka an'izao. Et pour connaître Dieu, un dimanche ne suffit pas. Aza mieritreritra hoe efa misy mpanompon'Andriamanitra hoe manomana tenin'Andriamanitra ho anay. Ne pense pas que, oui, il y a un serviteur de Dieu qui va préparer la parole de Dieu pour nous. Marina tokoa fa zay ny mpanompon'Andriamanitra dia manana an'izay vesatra izay ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra. Oui, c'est vrai, les serviteurs de Dieu ont cette charge pour le peuple de Dieu. Oui, c'est vrai. Kanefa ao anatin'izany raha lahy sy anabavy. Mais pourtant, dans cela, frères et sœurs, Samy men'Andriamanitra ny fanahintsika tsiraray avy. Dieu nous a donné son esprit à nous, chacun de nous. Amen. Amen. Dia mino fa manana ny baiboly ianao any an-tranonao any. Et j'espère que tu as la Bible chez toi. Fa hoy aho hoe lazy vao misokatra ny baibolinao. Mais si ta Bible n'est ouverte que le dimanche, Ahoana moa ny ahafahanao afantatra an'Andriamanitra? comment tu peux connaître Dieu? Amen. Amen. Ahoana ny ahafahanao alala misimisy kokoa an'Andriamanitra? Comment tu peux connaître davantage Dieu? Raha lahy sy anabavy, Frères et sœurs, vanim-potoana zao ary fotoana zao c'est le moment. tena mila, tena hijerentsika, tena andiniatsika, tena hoe ahoina marina ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny fiainako. C'est le moment pour nous de plonger nos regards dans la parole de Dieu et connaître la volonté de Dieu pour nos vies. Amen. Amen. Satria novonjen'Andriamanitra isika halala azy. Parce que Dieu nous a sauvés pour que nous puissions le connaître. Aoko fantatra fa Andriamanitra ane raha mitady olona izy hivavaka azy amin'ny fanahy sy fahamarinana. Que tu saches que Dieu cherche des hommes qui le prient en esprit, en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Izao sy anao zany tediavin'Andriamanitra Et izany. c'est toi et moi ce que Dieu cherche. Raha lahy sy anabavy, Frères et sœurs. mandalo ady ianao amin'ny herinandro iny. Frères et sœurs, dans la semaine, tu traverses des épreuves. Dia andry amin'ny alahady ve anao vao resaka hoe amin'ny alahady zany vao misy vadiny zany ady atrehako zany. Et donc tu vas attendre dimanche prochain pour recevoir une réponse à ce que toi tu traverses. Nefa Andriamanitra afaka n'inona? Afaka ny anambarany zany aminao Andriamanitra. Mais pourtant Dieu peut te le révéler à toi. Zavatra fanontaniana petraka hoe mandany fadan'Andriamanitra ve tsika tsiraray avy? Mais la question qui se pose est la suivante. Est-ce que nous avons l'Esprit de Dieu? Manantsika eo. Nous Amen. avons l'Esprit de Dieu. Azonao antoka hoe manana fanan'Andriamanitra ianao. Est-ce que tu as l'assurance que tu as l'Esprit de Dieu? Ny fanan'Andriamanitra afaka anambaranao na amin'ny zavatra mety atrehanao io. Mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao. L'Esprit de Dieu peut te révéler face à ce que toi tu traverses. Si tu lis la parole de Dieu, Dia afaka ampaheranao izy. Dieu peut t'encourager. Amen. Amen. Afaka ampalalanao izy. Il peut se révéler à toi.
tsy andry ianao amin'ny alahady. Tu ne vas pas attendre dimanche prochain. Amen. Amen. Mila mitombo amin'ny fahalalan'Andriamanitra isika galasianabavy. Nous avons besoin de grandir dans la connaissance de Dieu, frères et sœurs. Isika tsy raraiavy zao anatin'izany. Chacun de nous, moi y compris. Amen. Amen. Tsy andry isika. Tsy andry foana isika. Nous n'allons pas toujours attendre. Eo ny mpanompon'Andriamanitra maginy zany. Oui, les serviteurs de Dieu sont là, c'est vrai. Fa manahoana isika tsy raraiavy ao anatin'izany. Mais comment nous sommes dedans? Alléluia. Alléluia. Fa novonjeny isika halala azy. Mais nous sommes sauvés pour le connaître. Afantatra azy misy kokoa hatrany. Le connaître de plus en plus. Andao galasianabavy zavatra anankiray ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao. Il y a une chose dans la parole de Dieu. Ny toepon'ny olona tao Bery. L'état d'esprit des gens ont péri. Bery. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa nandre tenin'Andriamanitra izy. La parole de Dieu a dit que lorsqu'ils ont eu la parole de Dieu, Dia tonga any an-tranony izy. et ils arrivent chez eux, Dia mandinika an'ilay tenin'Andriamanitra aloha izy. ils méditent la parole de Dieu. Fa tsy hoe voaraiko ilay tenin'Andriamanitra tamin'ny alahady. Mais ce n'est pas que j'ai reçu la parole de Dieu dimanche Dia fa ampy zay. et c'est suffisant. Fa Voilà. diniany ozy izy ilay tenin'Andriamanitra hoe tena avy amin'Andriamanitra marina ve. Mais ils méditent la parole de Dieu. Est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Ny zavatra napetrako ny tompo aty anaty raha nametrany tompo an'ity teny ity androany. Et ce que Dieu a déposé dans mon cœur, s'il a déposé cette parole, Dia hamporisika antsika tsy raraiavy tena androso tanteraka kalasana-bavy amin'ny tena fikatsahantsika hoe hitady ny tompo manokana isika. c'est de nous exhorter à avancer, à être édifiés personnellement, à connaître sa parole. À À connaître sa parole. Amen. Minao fa ilayntsika zany. Alléluia. J'espère que nous avons besoin de cela. Minao fa tsy ampanao fotsiny ny androandroany. Minao fa tsy ampy anao fotsiny tenin'Andriamanitra zakainao androany. J'espère que la parole de Dieu que tu entends aujourd'hui ne te suffit pas. Fa mbola mila hatrany ianao. Mais tu as toujours besoin de sa parole. Mangeta ny tenin'Andriamanitra ve tsika galasianabavy. Est-ce que nous avons soif de la parole de Dieu, frères et sœurs? Te handre azy miteny aminao foana ve ianao. Est-ce que tu désires qu'il te parle toujours? Amen. Amen. Mangeta entany zany ve isika. Est-ce que nous avons soif de cela? Aoka isan'izay etaety zay ao anatsika ao. Qu'il y ait cette soif en nous. Ny fanan'Andriamanitra ny mivavaka mba tena hikasika atsika dia anisan'izay etaety zay ao anatsika tsy raraiavy. Je prie que l'Esprit de Dieu puisse nous toucher et qu'il y ait ce désir en nous. Amen. Amen. Fa tsy zavatra afaka ho fantatsika galasianabavy. Parce que nous ne pourrons rien connaître, frères et sœurs. Fa hijanona amin'ny etatsika eo foana isika. Mais nous allons rester dans le même état. Raha mbola tsy raha mbola tena hoe tsy araka ny tenin'Andriamanitra hoe tena miplonge misika tena miditra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Si nous ne plongeons pas nos regards dans la parole de Dieu chaque jour. Alléluia. Alléluia. Amin'ny bokin'ny Galatiana toko fa 4:7. Dans Galates chapitre 4 verset 9, Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny rehefa mahalala an'Andriamanitra ianareo, nefa tsy izany fa izy no mahalala anareo. Nahoana ianareo dia miverina indray ho amin'ny abidi-pianarana malemy sady tsy misy na inona na inona, nefa tianareo ho tompona indray. voici ce que dit la parole de Dieu. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore? Miresaky Paul etiny amin'ny olona tao Galaty. Paul parle ici, s'adresse aux gens, Taratasy nalefany Paul amin'ny fiangonana tao Galaty io. et c'est une lettre que Paul a envoyée à l'église aux Galates, Satria tamin'ny fotoana anankiray io parce qu'à ce moment, dia nisy mpampianatra sandoka izay nitsofoka. il y a eu des faux docteurs qui se sont infiltrés dans l'église. Dia nilaza izy hoe tsy maintsy forananareo vao vonjena indray ozy izy. Et ils ont dit, vous avez besoin d'être circoncis pour être sauvés. Kanefa reto olona reto dia tsy jiosy akory fa olona jentilisa. Et pourtant, ce ne sont pas des juifs, mais des païens. Dia tahaka an'izany raha lasianabavy rehefa
rehefa tsy ampy ny fahalalantsika an'Andriamanitra. Et c'est à cela, frères et sœurs, lorsque nous manquons de connaissance de Dieu, Dia lasa maninona be da be ny zavatra mety alefa tonga avy any ivelany andry. alors il y a beaucoup d'enseignements qui s'infiltrent. Dia lasa maninona miroroa ny saintsika rehefa avy eo. Et à ce moment-là, nous commençons à être troublés. Dia lasa hoe tena izy marina ve ty toerako ty. Alors, nous commençons à nous poser des questions. Est-ce que je suis vraiment à la bonne place? Eo ianao ao anatin'ny zavatra sarotra andalovanao. Si tu es dans l'épreuve que tu traverses, Dia miteny ianao hoe tena izy marina ve ity zavatra ijoroako ty amin'izao fotoana izao. et tu commences à douter et tu te poses la question, est-ce que je suis vraiment dans le bon chemin, dans la bonne place? Ohatra maritra loatra zany zavatra manjoa anazy zany. Ce qui m'arrive là, ça prend du temps. Zay ny tena mila rahalasyanabavy ahafantarantsika an'Andriamanitra, angetahitantsika alala n'Andriamanitra misimisy kokoa hatrany hatrany. Et c'est pour cela que nous avons besoin de connaître Dieu davantage et avoir soif de sa parole. Amen. Ahafahantsika mijoro hatrany hatrany rahalasyanabavy. Afin que nous puissions être affermis, frères et sœurs. Satria zay ny zavatra nahazo an'ireto fiangonana tao Galatia reto. Parce que c'est ce qui s'est passé dans les églises aux Galates. Zay ny tenenin'ny Paul taminy teo. Et c'est ce que Paul leur a dit. Fa ankehitriny rehefa malala n'Andriamanitra ianareo izy izy. Nefa tsy izany, fa izy ny malala anareo. Na ahoana ianareo dia miverina indray ho amin'ny abidi-pianarana malemy sady tsy misy na inona nefa tianareo tompona indray. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore? Rahalasyanabavy tena vanim-potoana zao. Frères et sœurs, nous sommes dans les temps Tena mila mahafantatra azy marina isika. où nous avons vraiment besoin de le connaître. Amen. 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 Satria raha tsy zany dia lasa ho atopatopana rivotra na fotom-pampianarana be da be isika. Autrement, frères et sœurs, nous serions ballottés par tout vent de doctrine. Zao ndray hony. Voici ce qui a été dit. Ity ndray hony zavatra tena mety raha teo vonjeny ianao. Si tu veux être sauvé, voici ce qu'il faut faire. Rahalasyanabavy mila mitandrina isika. Frères et sœurs, nous avons besoin de faire attention. Mila manana etaeta isika tena alala n'Andriamanitra. Nous avons besoin d'avoir cette soif pour chercher Dieu. Amen. Amen. Mila mitombo ao aminy isika. Nous avons besoin de grandir en lui. Alléluia. Alléluia. Ao amin'ny boky Kolosiana. Nous allons lire dans Colossiens. Kolosiana toko fahatelo andiny fahafolo. Colossiens chapitre 3, verset 10. Rehefa nitafianareo ny toetra vaovao izay avaozana ho amin'ny fahalalana tsara araky ny endrika izay nahary anareo izy izy. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Amen. Alléluia. Ao amin'ny bokin'ny Jérémia toko faefatra andiny faraika amin'ny roapolo. Dans Jérémie chapitre 4, verset combien? 21. Verset 21. Jérémia toko faefatra andiny faraika amin'ny roapolo. Ho ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa adala ny oloko izy izy, zao tsy mba fatany. Zaza tsy misy saina izy sady tsy manam-pahalalana. Raha ny anao ratsy dia endry izy, fa ny anao soa kosa tsy fantany. En français, c'est au verset 22. C'est que mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants stupides, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Mety mafy be zany teny zany. Peut-être que cette parole est dure. Satria tena oharan'ny Jérémie hoe ohatran'ny olona adala, ny olona tsy malala an'Andriamanitra. Parce que Jérémie compare ceux qui ne connaissent pas Dieu. Jérémie compare un fou, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Fa adala ny oloko izy izy. Mon peuple est fou. Izao tsy mba fantany. Il ne me connaît pas. Zava-dehibe raha lasanabavy nahafahatsika tena malala an'Andriamanitra marina. C'est très important, frères et sœurs, pour nous de connaître Dieu. Zay nahafahatsika tena rehefa tonga eo amin'ny averiko foana hoe eo amin'ny fanatrehany isika. C'est pour cela, je répète encore, lorsque nous sommes dans sa présence, Mino fa rehefa fantatra ao Andriamanitra. j'espère que tu connais Dieu.
fa rehefa tonga eo amin'ny fanatrehany ianao Mais quand tu viens dans sa présence, dia fantatra hoe eto ny fanatrehan'andriamanitra tu sais que la présence de Dieu est là. tsy hoe dia anambotrambotra ny aminao ianao Ce n'est pas comme si tu vas faire semblant, fa fantatra hoe eto andriamanitra androany mais tu sais que Dieu est là. afaka mikasika eto izy androany Il peut me toucher ici. afaka miasa eto izy androany Il peut œuvrer ici. amen Amen. afaka manao zavatra eo amin'ny fiainako izy androany Il peut faire son œuvre dans ma vie aujourd'hui. afaka manangana anahy izy androany Il peut me relever aujourd'hui. fa ndraindraika lasana bavy tonga eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra isika Mais parfois, frères et sœurs, nous venons dans sa présence. ndraindray tsy fantatsika akory zany Nous ne savons même pas, nous ignorons cela. fa androany andriamanitra Mais aujourd'hui, Dieu, dia mangataka amintsika ary miantso atsika ny tompo le Seigneur nous appelle. andao alala azy dia afantatra azy dia tompo tena rehefa tonga eo anao tena lasa misy tahotra ho azy manaraka anao rehefa avy eo Allons le connaître et quand tu es dans sa présence, il y a une crainte en toi. amen Amen. amen Amen. amen Amen. miantso atsika tsiraray avy andriamanitra Dieu nous appelle, chacun de nous. ao amin'ny bokin'ny Osea toko faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina Allons lire dans Osée, chapitre 4, verset 1er au verset 6. sisy Chapitre 4, verset 1er à 6. ny anaran'i Jesosy Au nom de Jésus. miaino ny tenin'i Jehovah ianareo zanak'Israely fa Jehovah manana ady amin'ny mponina amin'ny tany satria tsy misy fahamarinana fitiavana na fahalalana an'Andriamanitra eo amin'ny tany fa fianianana sy lainga azo vonoana sy alatra azy fijangajangana kosa eny manao akerina izy ka manontona ny fadanjahan-dra anoho zany dia mitomany ny tany ary reraka izay rehetra mitoetra ao aminy dia ny biby diso ny voromanidina enina dia ny azandrao anaty ranomasina dia rindrina koa kanefa aza misy mandahatra na mananatra fa n'olo dia efa tahaka ny fanditra misorona ka dia ho tafotoana atoandro ianao ary mimpaminany ny ara-tafotoana aminao koa amin'ny alina ary ho vonoko ny reninao dia amin'ny diny fahina milaza izy mire rindra noko ny tsy visiny ny fahalalana. Écoutez la parole de l'Éternel israélite, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Il n'y a pas de vérité, pas de bonté, pas de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On recourt à la violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront abattus, de même que les bêtes sauvages et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que personne ne conteste, que personne ne se livre aux reproches. En effet, ton peuple est pareil à ceux qui se querellent avec les prêtres. Tu trébucheras le jour, le prophète avec toi trébuchera de nuit, et je détruirai ta mère. Et au verset 6, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Alléluia. Alléluia. Rehefa tsy mahalala an'Andriamanitra ny olona dia veriny fa ny fahazarana fotsiny mandeha manompo an'Andriamanitra. Lorsque les gens ne connaissent pas Dieu, ils considèrent que le service Eto Dieu dia est une habitude. dia lasa fahazarany mandeha manompo an'Andriamanitra Alors le service pour Dieu devient une habitude. fa ny fitondran-tenany tsy miova. Mais son comportement, son attitude n'a pas changé. Dikan'izany mety ho lafo izy tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Cela signifie que peut-être il vient ici, il est une autre personne lorsqu'il vient dans la présence de Dieu. Fa vao mivoaka amin'ity toerana ity izy Mais dès qu'il sort de dia ce fa ho lieu, lafa indray. c'est une autre personne. Raha lasana bavy Frères et sœurs, tsy natsoan'Andriamanitra tahaka an'izany isika. nous ne sommes pas appelés à être comme cela. Dieu ne nous a pas appelés à devenir comme cela. Amen. 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 Androany ny tompo dia tena miantso ary miteny amiko ary miteny amintsika tsiraray avy. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle, il me parle, il nous parle à nous, chacun de nous. Fa aoka isika tahaka amin'ny matsika atsika rehefa mivoaka any koa. Amen. Mais que nous soyons pareils, que nous soyons ici ou dehors. Fa raha fantatrao marina Andriamanitra Parce que si tu connais vraiment Dieu, fa ity toerana ity dia trano fotsiny andry. cet endroit ce n'est qu'une pièce, un endroit. Fa isika le fiangonana izay ambarany tenin'Andriamanitra. Mais c'est nous, l'Église, que la parole de Dieu est en train de dire. Fa tsy hoe rehefa tonga any am-piasana dia fa hafa indray ianao rehefa avy eo. Mais c'est pas comme si tu vas au travail et tu es une autre personne. Marina tokoa fa tsy mbola tanteraka isika. C'est vrai, nous ne sommes pas parfaits. Fa raha lasiana bavy ao. Mais frères et sœurs, Fa raha misy fahalalana kely an'Andriamanitra ao anatsika ao. s'il y a
un minimum de connaissance de Dieu en nous. hoe zao andriamanitra zao dia andriamanitra masina, Que ce Dieu est un Dieu saint. zao andriamanitra zao dia andriamanitra marina. Ce Dieu est vrai. Juste. Normalina be fa hisy tahotra an'andriamanitra ny amin'izay alianao rehetrarehetrany. C'est normal qu'il y ait une crainte en toi là où tu es, là où tu vas. Amen. Amen. Fotoana kalasiana-bavy zao Frères et sœurs, c'est le moment. mila manana etaeta isika. Nous avons besoin d'avoir cette soif. Manana etaeta ao anatisika ao. Cette soif en nous. Une soif en nous. Hiala ao anatin'ny mety fombafomba tsika rehetrarehetra. De ne plus vivre dans l'habitude. Le fombafomba manompo an'andriamanitra. De servir Dieu dans l'habitude. Tonga eto tena ohatran'izany tena masina indrindra. Et je viens ici comme si je suis le plus saint ou la plus sainte. Fa tianovan'andriamanitra. Mais Dieu veut me changer, me veut me Tianovanao transformer. andriamanitra. Dieu veut te transformer. Amen. Amen. Anovanao araky ny endriny. Il veut te transformer à son image. Azay ka lasana-bavy ny tena mila tena hoe alalako azy misimisy kokoa hatrany hatrany. Et c'est la raison pour laquelle j'ai besoin de le connaître de plus en plus. Satria ny voalaza amin'ny boky Hosea dia tena ny fitondran-tena ratsin'ireo olona ireo. Parce que ce qui est écrit dans Osée, c'est les mauvaises attitudes de ces personnes. Satria tsy nahalala n'Andriamanitra izy. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Mety mandray tenin'Andriamanitra izy. Ils reçoivent la parole de Dieu, Fa zany zavatra zany tena ohatrany tsisy fiatraikana amin'ny tsony. mais comme si la parole de Dieu n'a aucun impact en eux. Raha lasana-bavy. Frères et sœurs, Aoka izay teny ambaran'Andriamanitra azy alokon'ny vavan'Andriamanitra ampitainy amin'ny mpanompony. que chaque parole que Dieu dit à travers ses serviteurs, Aoka zany teny zany tena hisy fiatraikany amintsika tsiraray avy. que chaque parole ait un impact dans notre vie. Hisy fiatraikany eo amin'ny fiainako. Que cela a un impact dans nos vies, dans ma vie. Tsy tsika niezaka ao anatin'izany. Ce n'est pas par notre propre force, nous allons faire des efforts, Fa ndao hiankina amin'ilay fahasoavan'Andriamanitra. mais allons faire confiance à la grâce de Dieu. Amen. 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 Za tena mindra lasana-bavy. Moi, je crois, frères et sœurs, Fa teny kely zay ambaran'Andriamanitra. qu'une petite parole que Dieu dit, Fa raha nisokatra ny fotsika nandrean'izany teny zany. mais si notre cœur est ouvert pour recevoir cette Afaka parole, nanova zavatra ngeda be zany. Dieu, cela peut transformer beaucoup de choses. Anova zavatra ngeda be ao anatsika zany da Cela va lasana-bavy. changer beaucoup de choses dans nos vies, frères et sœurs. Aoka tsy janony tsika lasana-bavy hoe za mpivavaka eto amin'ny 87 Que nous n'allons pas nous contenter de dire que oui, je viens ici au 87 pour prier. isaky ny alahady. Tous les dimanches. Isaky ny alahady atonga eto foana. Tous les dimanches, je viens ici. Fa ndao tena hanokatra ny fotsika tena alalan'Andriamanitra. Mais allons ouvrir notre cœur pour connaître Dieu. Alléluia. davantage. Alléluia. Amen. Amen. Ao amin'ny Romanina toko voalohany andiny faraika amin'ny roapolo ka hatramin'ny faharoa amin'ny telopolo Dans Romains, chapitre Vantia, Romain 1. Dans Romains chapitre 1er, Romanina toko voalohany andiny faraika amin'ny roapolo ka hatramin'ny faharoa amin'ny telopolo. au verset 21 et 23. 21 à 23. 32. Hein? 32. 32. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na dia nalala an'Andriamanitra azy izy dia tsy mba nankalaza azy toy ny mendrika ao an'Andriamanitra na nisaotra azy. Fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary tonga maizina ny fony doto. Nandoka tena ho endry izy ka tonga dala. Koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety loha dia nisoloany zavatra tahaka ny endriky ny olona mety loha sy vorona sy biby manatongotra efatra ary ny zavatra mandady sy mikisaka. Ary zany nanoloka an'Andriamanitra azy tamin'ny filany fony ho amin'ny fahalotona dia ny fanalany voninahitra tamin'ny tenany avy ary ny fahamarinan'Andriamanitra dia nisololy lainga ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy mpanao izay saorana mandrakizay. Amen. Izany nanoloka an'Andriamanitra azy ho amin'ny filan-dratsy mahavoafady fa ny vehivavy tao amin'ny nanova ny fanaony amin'ny tsy fanaony ary tahaka izany koa ny lehilahy ka namela ny fanao tamin'ny vehivavy izy ka namaimay tamin'ny fampilany samy lehilahy ny fanao izay mahamenatra dia nandray tao amin'ny tenany valiny izay tokony azy noho ny fiviliany. Ary araka nanaovany fahalalana marina an'Andriamanitra ho tsy mendrika ka ho tanany dia araka izany koa nanoloan'Andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mahamendrika anao izay zavatra tsy tokony atao ka dia feno tsy fahamarinana rehetra, faharatsiana, fieremana, lolopo, feno fialonana, vonon'olona, fifandirana, fitaka,
otropo, mpibitsibitsika, mpanendrikendrika, alan'Andriamanitra, mpampahory, mpiavonavona, mpandoka tena, mpanorotsain-dratsy, tsy manora isireny, tsy manam-pahalalana, tsy mitana fanekena, tsy manam-pitiavana, tsy miantra dia olona malala tsara ny fitsipika nomen'Andriamanitra, fa izay manao zavatra izany dia miendrika ho faty nefa tsy minoany fa izay makasitraka no manao koa. Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis, homme avec homme, des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de fraude et de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection. Ils sont irréconciliables, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent d'eux-mêmes. Eo amin'ny andininy fa enina amby roapolo ary araky ny 26 28 araky ny nanaovany fahalalàn'Andriamanitra ho tsy mendrika ho tanana ozy izy. 28 J'ai perdu le verset. Le chapitre. Romains 1, 28. 28. Et comme il est dit, comme ils n'ont pas jugé de bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée. C'est ça? Yeah. Araky ny nanaovany fahalalana mahalan'Andriamanitra hoe zavatra tsisy dikany za malalan'Andriamanitra zany e. Zay ny kitreretiny tao amin'ny Romaine, tao amin'ny Roma rehetrarehetra. C'est ce qu'ils ont pensé à Rome, c'est que la connaissance de Dieu n'est rien du tout. Dia zay natonga ny tenin'Andriamanitra nylaza hoe dia zay mihitsy ny nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mahamendrika ozy izy. Et c'est pour cela que Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée. Tena zava-dehibe raha lasana bavina hafalantsika an'Andriamanitra. Frères et sœurs, c'est très important pour nous de connaître Dieu, Malala azy hatrany hatrany. de le connaître de plus en plus. Satria ambarany tenin'Andriamanitra Parce que la parole de Dieu dit, dia voalaza teo ilay izy eo amin'ny andininy fa 7 amby roapolo hatramin'ny fa 1 amby telopolo. Aoko tsika hamaky an'izany rehefa tonga any an-trano. c'est écrit au verset 29 à 31 et que... Inona daholo ny zavatra izay ambaran'Andriamanitra teo ny amin'ny olona izay tsy malala an'Andriamanitra. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ceux qui ne connaissent pas Dieu? Izay tsy manao ny fahalalan'Andriamanitra hoe tsy mila an'izany tsy tia fantatra an'Andriamanitra akory aho. Pour ceux qui disent, je n'ai même pas besoin de connaître Dieu. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe feno tsy fahamarinana rehetra, Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, faratsiana rehetra, de méchanceté, fieremana, la soif de posséder, lolpo. Lolpo. plein d'envie, Feno fialonana, la jalousie, mpibitsibitsika, des médisants, des rapporteurs, des mpanendrikendrika, zavatra be da be tahaka an'izany. toutes sortes de choses. Zany zavatra rehetrarehetra zany dia noho ny olona tsy mahafantatra an'Andriamanitra, tsy malala an'Andriamanitra. Tout cela, ce sont la conséquence quand on ne connaît pas Dieu. Amen. Amen. Amen.
galasana bava fa atsika tena mandinitra ary mamantatra ny amintsika tsiraray avy Frères et sœurs, cela nous conduit à nous examiner. hoe aiza ho aiza jesosy io Jésus, où suis-je? Où je suis? ahafahako tena mbola mangetaeta dia mitady anao hatrany hatrany Afin que je puisse avoir cette soif et de te chercher toujours. mba tsy ho fahazarana fotsiny fahatongavako eto amin'ny fanatrehanao Pour que je ne vienne pas dans ta présence, dans l'habitude. amen amen tiatsika andriamanitra ka lasaina bavy Dieu nous aime, frères et sœurs. matoa andriamanitra mbola manambara ny fony ary milaza amintsika zany teny zany androany Si Dieu nous exprime son cœur encore aujourd'hui et qu'il donne ses paroles, dia tsy afaka ilaza hoe tompo efa ampy zay fahalalako anao je ne peux pas dire, Seigneur, ma connaissance en toi est suffisante. fa tsy afaka fantatra n'andriamanitra tena tanteraka izany isika Mais nous ne pouvons pas connaître Dieu totalement, frères et fa sœurs. misy sombotsombony fantatritsika ve Mais il y a quelques connaissances. Mais est-ce qu'il y a quelques connaissances en nous? sa tonga eto isika dia tompo tena tonga eto fotsiny a jesosy a Ou bien nous venons ici tout simplement et voilà, Jésus, je viens ici. fa raha nompo azy isika Mais si nous allons le servir, zay ny teneniko hoe rehefa fantatsika izy dia lasa misy tahotra any anatsika any rehefa c'est avy pour cela que je vous dis, si nous le connaissons, automatiquement il y a une crainte en nous. alleluia misy tahotra ao anatsika ao Il y a une crainte en nous. satria rehefa fantatsika andriamanitra Parce que si nous connaissons Dieu, dia ahafahantsika miaina amin'ilay toe-panaraka an'andriamanitra rehefa avy eo nous pourrions vivre dans la piété. Cela nous conduit à vivre dans la piété. amin'ny efesianina toko fahatelo andiny fahavalo ambe folo ka hatramin'ny fahasivy ambe folo Éphésiens chapitre 3, versets 18 et 19. no ny tenin'andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy mba aizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny ahafantatra tsara izay sakany sy lavany ary ahavony sy alalony ary alala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hamenonanareo ho amin'ny fahafenon'andriamanitra rehetra. Au nom de Jésus, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Ahafahantsika fantatra ny fitiavan'i Kristy. Afin de connaître l'amour de Christ. Raha lasana bavy tena zavatra anankiray tena mila takatsika hoe Jesosy Kristy aniaka nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana hoa. C'est que ce que nous avons besoin de comprendre, c'est que Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour moi. Tsy fahalalana fotsiny ao anatin'ny lohako zany. Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle dans ma tête. Satria fantatry ny olona rehetrarehetra ataoko hoe makany am-piangonana zany. Parce que tous les gens qui vont à l'église connaissent cela. Fantany hoe Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana ny solo azy. Ils savent que Jésus est mort sur la croix à leur place. Fa ao anatin'izany tena ho fahalalana ahafahantsika tena mandroso hatrany ary ahafahantsika manolotra koa ny amintsika rehetrarehetra. Mais que cela puisse être une connaissance pour nous afin que nous puissions donner aussi notre vie. Amen. Azay tena vavaka nataon'ny Paul ho an'ireto fiangonana atao Efesosy reto. Et c'est la prière de l'apôtre Paul pour les églises à Éphèse. Amen. Amen. Mba hanana ny toe-panaraka an'Andriamanitra. C'est avoir la piété. Merci. Amen. Amen. Le toe-panaraka an'Andriamanitra. La piété. Satria izay tokoa raha lasana bavy ny antony anankiray izay tena ahafahantsika miara-miangona tahaka an'izao. Parce que c'est l'une des raisons pour laquelle nous sommes réunis comme cela. Mba hiainantsika arak'izay toe-panaraka an'Andriamanitra izay. C'est pour que nous puissions vivre la piété. Ka raha tsy mahalala azy isika, Mais si nous ne le connaissons pas, ahoana ahafahantsika miditra ao anatin'izany? comment nous pouvons vivre cela? Amen. Amen. Fa mila mitombo amin'izay fahalalana an'Andriamanitra izay isika. Mais nous avons besoin de grandir dans cette connaissance de Dieu. Ao amin'ny bokin'ny Petera faharoa toko voalohany. Nous allons lire dans 2 Pierre chapitre 1er. Eo amin'ny andiny voalohany fahaenina ka hatramin'ny fahavalo. 2 Pierre 1, 6.
6-8 ary amin'ny fahalalànareo izy dia fahononam-po ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana ary amin'ny faharetanareo dia toe-panaraka an'Andriamanitra ary amin'ny toe-pananareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana an-dralahy ary amin'ny fitiavanareo an-dralahy dia fitiavana n'olona rehetra fa raha anananareo zany zavatra izany sady anananareo betsaka dia tsy havelany zany ho malaina na tsy havokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy tompontsika. À la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, et l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et vous développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Raha nananareo zany zavatra rehetrarehetra izany ozy izy dia tsy havelany zany alaina ianareo. Si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ou oisifs. Fa firy ny olona tena hoe malaina eo anivon'ny fiangonana. Mais il y en a combien au sein de l'Église qui sont oisifs ou inactifs? Be da be ny zavatra mety andrasan'ny tompo atsika tsiraray avy, antso atsony tompo atsika tsiraray avy. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à laquelle Dieu nous réclame, nous demande. Zany rehetrarehetra zany dia tsy ho an'olona ray na roa na telo. Ce n'est pas pour une ou deux ou trois personnes, Fa noho ny tsy fahalalana rahalasy anabavy mais à cause de l'ignorance, frères et sœurs. dia lasa malaina ny olona. Les gens deviennent oisifs, inactifs, Ohatrany tsy mieritreritra hoe anatina fiangonana ngeza io. comme ils pensent qu'ils ne sont pas dans une église. Tsy miteny aho hoe tsy afaka anao ny asanao ianao. Je ne dis pas que tu ne devrais pas faire ton travail, Fa miantso atsika tsiraray avy Andriamanitra. mais Dieu nous appelle à chacun de nous. Rehefa fantatro Andriamanitra, Lorsque je connais Dieu, mety reraka rehefa tonga ny andro anakay tokony hampoko an'Andriamanitra. peut-être que je suis fatigué le jour où je dois servir Dieu, Fanome fotoana ho an'Andriamanitra. mais je vais accorder du temps pour Dieu. Amen. 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 Raha lasana bavy aoko zany zavatra zany tena ho be ao anatsika tsiraray avy ao. Que cela soit vraiment que ce soit en abondance en nous, Alléluia. une soif en nous. Amen. Amen. Fa tena mety mipetraka aminao dia hoe ahoana zany ny ahafahako alala an'Andriamanitra. Mais la question qui se pose, c'est comment je peux connaître Dieu? Voalohany Andriamanitra dia fanahy lasiana bavy. Premièrement, Dieu est esprit, frères et sœurs. Andriamanitra dia masina. Dieu est saint. Araka teniko teo hoe tsy afaka fantatra an'Andriamanitra tena hoe tanteraka izany isika. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas connaître Dieu totalement. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny boky Isaïa toko 5. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 5, 55 ezafy. 55, Ésaïe chapitre 55, Isaïa toko 5:50. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. au verset combien? 8-9. Au Fa ny verset- fihevitro aho tsy fihevitrareo ary ny lalana kosa tsy mba lalako Jehova. Fa tahaka ny avy ny lanitra noho ny tany no avy ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro ny fihevitrareo. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Dia tsika amin'izany Nous voyons, fihevitsika tsy fihevitr'Andriamanitra. nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tsika fotsiny mila mangetaeta raha lasy anabavy. Mais nous avons besoin d'avoir soif, frères et sœurs. Misy etaeta ve ao anatiko ao. Est-ce qu'il y a une soif et un désir en moi? Misy etaeta ve ny tenin'Andriamanitra ao anatiko ao. Est-ce qu'il y a une soif de la parole de Dieu en moi? Tsy teny ianao hoe amin'ny fihevitra Andriamanitra ny ohatra zao mampibebeby zany fahalalana izany fa tsy te hianatra an'izany tsony aho, tsy te hafantatra tsony aho. On ne va pas dire non, cela nous fait enfler d'orgueil, je ne veux plus connaître, avoir beaucoup de connaissances. Fa misy etaeta ve ao anatsika ao ny tenin'Andriamanitra. Mais est-ce qu'il y a une soif de la parole de Dieu en nous? Aza atao zavatra ialany zany raha lasy anabavy ah. Azato, Aza atao zavatra ialany zany. que ça ne soit pas Oui, une excuse. que ça ne soit pas une excuse, frères et sœurs. Amen. Amen.
afahantsika mandinika ary mijery ny tenin'Andriamanitra ary mamaky ny tenin'Andriamanitra. Afin que nous puissions plonger nos regards dans la parole de Dieu, connaître sa parole. Alléluia. Alléluia. Satria mila mahafantatra azy isika ary mahalala azy isika. Parce que nous avons besoin de le connaître. Amen. Mahafantatra azy ary mahalala azy. Le connaître et le connaître. Ao amin'ny bokon'i Jérémie toko faraka amin'ny telopolo andiny fahatelo amin'ny telopolo ka hatramin'ny efatra amin'ny telopolo efa marapagana. Et nous allons terminer Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31. Telo amin'ny telopolo ka hatramin'ny efatra amin'ny telopolo. Fa izao ny fanetsena ataoko amin'ny tanàn'Israely rehefa afaka izany andro izany ho Jehovah dia ataoko ao an-tsainy ny lalànako sady hosoratako ao am-pondry ary izao any Andriamanina ary izy oloko ary samy tsy hampianatra ny namany sy arahalany avy intsony izy hoe mahalala ny Jehovah fa samy halala ahy avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ho Jehovah. Chapitre versets 33 et 34. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. » Laisse Dieu écrire dans ton cœur, frères et sœurs. Peut-être que Dieu veut écrire quelque chose dans nos cœurs, mais nous ne permettons pas. Et c'est ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Jérémie. Qu'il y ait un désir en nous, une soif. Une soif de la parole de Dieu. Écris en moi. Écris dans mon cœur. Personne n'enseignera plus selon ce que dit la parole de Dieu, mais parfois c'est nous qui ne nous permettons pas que cela soit écrit dans notre cœur. Allons permettre à Dieu d'écrire dans notre cœur. Le permettre de nous révéler sa voix. Amen. Amen. Miteny amintsika izy, manambara amintsika izy, fa manahoana tsika manoloana an'izany ambaran'Andriamanitra izany. Il nous parle et il se révèle, mais comment nous sommes face à cela? Azany mahatonga antsika mbola eo foana. C'est pour cela que nous restons dans le même état. Eo foana. Nous restons là. Raha lasana bavy zavatra anankiray tena hoe ao apoky raha izaho rehefa tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Frères et sœurs, s'il y a une chose dans mon cœur lorsque zavatra je viens dans la mampanentanetana anao hoe présence de tompo eo amin'ny fanatrehanao indray a Jesosy. ce qui m'anime, c'est que je viens dans ta présence, Jésus. Amen. Mbola tsy tanteraka Je ne suis pas parfait, fa fantatra hoe tompo afaka anao zavatra eo aminahy ianao rehefa tonga eo amin'ny fanatrehanao. mais je sais que Jésus peut faire quelque chose lorsque je viens dans ta présence. Na mety zavatra kely fotsiny ary novan'Andriamanitra. Ne serait-ce qu'une chose qu'il va changer, transformer, Fa zavatra efa goavany zany raha lasana bavy. mais c'est grand, frères et sœurs, c'est une chose importante. Amen. Amen. Andao amelanja an'izany isika. Allons donner de la valeur à cela. Andao amelanja ny tenin'Andriamanitra isika. Allons permettre à la parole de Dieu. Amelanja ny tenin'Andriamanitra. Allons donner de la valeur à la parole de Dieu. Andao tsy andry amin'ny alahady indray vao andre tenin'Andriamanitra, amaky tenin'Andriamanitra isika. Allons n'attendre pas dimanche prochain pour lire la parole de Dieu. Fa raha manana amin'ny Baiboly ianao aza avela izy, alao isokatra foana ity isan'andro agataony fanamasin'Andriamanitra. Mais si tu as la Bible, que cette Bible reste ouverte tous les jours et demande le Saint-Esprit de Dieu. Misy etaetan'izany ve ao anatintsika ao? Mais est-ce qu'il y a un désir à cela en nous? Tsifitsipika mipetraka zany hoe tsy efa mamaky Baiboly isan'andro. Ce n'est pas une règle écrite pour dire qu'il faut lire la Bible tous les jours. Fa ny zavatra fantatro fotsiny hoe tia lalanao Andriamanitra. Mais ce que je sais, c'est que je veux te connaître. Misy etaeta lalina ty anatoko aty tompo. Il y a une soif profonde à l'intérieur de moi, Tena Seigneur, hitady anao, pour te chercher, hikatsaka anao.
te chercher. Misy zavatra mandalo eo amin'ny fiainako. Il y a des épreuves dans ma vie. Misy fakapanahy eo amin'ny fiainako. Il y a des tentations Misy dans ma ady vie. mandalo eo amin'ny fiainako. Il y a des luttes dans ma Fantatro vie. fa afaka hiteny amiko ianao Andriamanitra. Mais je sais que Dieu, tu peux me parler. Afaka hampalalay ianao Andriamanitra. Tu peux te révéler à moi. Mila mitombo amin'izany tsika raha lasy anabavy. Nous avons besoin de grandir à cela. Satria frères et tsy sœurs. afaka raha lasy anabavy hitombo sika raha tsy amin'ny alalan'ny teniny ihany. Parce qu'on ne pourra pas grandir qu'à travers sa parole. Amen. Ny tena marina ny rehefa tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isika. En vérité, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, Fotoana anankiray ahafahantsika miaraka mideran'Andriamanitra fotsiny eto. c'est un moment pour nous de louer le Seigneur ensemble. Za tsy miteny hoe any ianao tsisy misy zavatra mandalo fa fantatro hoe rehefa fantatra ao Andriamanitra izy ianao hoe Jesosy hideranao foana Jesosy. Je sais qu'il y a des épreuves, mais quand tu connais Dieu, tu te dis que oui, je veux te louer, Seigneur. Amen. Tenin'Andriamanitra farany a. Une dernière parole de Dieu. Hébreu toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Hébreu chapitre 1er, verset 1er au verset 3. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy hoe rehefa nampitenenin'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy fanao samihafa dia amin'izao andro faran'izao kosa nampitenenany tamintsika ny zanany izay voatendry no mpandova ny zavatra rehetra. Izy naharinan'izao tontolo izao, izy koa ny famirapiratana ny voninany sy ny endriny sy ny tenany indrindra ary mihazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny ary rehefa nanao fanadiovana afaka ny fahotana izy dia mipetraka teo an-tanakavanany lehibe any amin'ny avo. Après avoir autrefois de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Amen. Teny ary mampafantatra ny tenany amin'ny Jesosy izy. Comment? Mampafantatra ny tenany Andriamanitra amin'ny Jesosy. Dieu se révèle Dieu se révèle à travers Jésus. Amen. 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 Tsy miandry mpaminany tsika hiteny amintsika fa amin'ny alalan'i Jesosy. Nous n'allons pas attendre les prophètes pour parler, mais il se révèle à travers le Fils. Satria izay nambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe nampiteny ny mpaminany izy tamin'ny andro taloha izy. Parce que c'est ce qui est écrit, il a parlé à nos ancêtres par les prophètes autrefois. Fandaontsika tena anana ilay toe-pon'ny Paoly. Mais allons voir le même état d'esprit que Paul. Le Filipiana toko fahatelo andiny fahafolo. En Philippiens chapitre 3, verset 10. Tena hoe afantatra azy ao izy. Afantatra an'i Jesosy ary iombona amin'ilay fijaliany. C'est de connaître Christ et être dans la communion à ses souffrances. Ndao afantatra azy raha lasy anabavy. Allons le connaître, frères et sœurs. Afantatra an'i Jesosy. Connaître Jésus. Alala ny lalana andehanany. Connaître le chemin qu'il a pris. Fa raha fantatsika izany rehetrarehetra izany. Parce que si nous savons tout cela, nous connaissons cela, dia tsy alaina isika nompo an'Andriamanitra. nous ne serons pas oisifs pour le servir. Amen. Amen. Satria minao fa raha tonga eto amin'ity toerana ity ianao, Parce que je crois que si tu viens dans ce lieu, misy etaeta ao anatinao. il y a une soif Misy en zavatra toi. andrasanao Il y a amin'Andriamanitra. une attente de Dieu en toi. Fa velao Andriamanitra tena hiteny ary hanambara ny fony amintsika tsiraray avy, Mais allons permettre à Dieu de parler et de nous révéler dans notre cœur. dia anaika ao anatsika isika. Et nous allons obéir à l'intérieur de nous.